Miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana kirorika amin'ity alasinainy fahatelopolo ny volana martsa taona 2024 ity. Miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny radio satria mandeha amin'ny radio ihany koa ny fandaharantsika toy izao amin'izao arivariva mahafinaritra izao. Hiaraka ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena antsika ny vaovao ny fanatanjahantena aza misaraka aminay ara daoary. PFL no anomboantsika anazy na ny baolina kitra zany no resantsika voalohany tafiditra ao anatin'ny andro 10 faraka 12 ny PFL amin'izao fotoana izao. Omeko anao ny voka-dalao anatin'ny conférence nord sy ny conférence sud. Lalao roa no totosa ho an'ny taranja baolina kitra PFL ho an'ny andro 10 conférence nord sy sud. Toy izao ny voka-dalao. Conférence nord 10e journée FC Rouge nifandona tamin'ny Tsaramasoandro FC saraka tamin'ny Sa Resray. Ho an'ny conférence sud andro faraka 12 Uska Foot sy AS Sainte-Anne saraka tamin'ny Sa Ray no 2. Toy izao kosa ny fandaharam-potoana manaraka ho an'ny conférence sud andro faraka 12 Antime Record nifandona amin'ny Mama FC atao amin'ny alakamisy faharoa ny volana aprily amin'ny roa sasany any amin'ny stade maître Kira Toliary. Ho an'ny conférence sud atrany andro faraka 12 LGK Plus ifandona amin'ny Disciple FC ny alakamisy faharoa ny volana aprily amin'ny roa ora ao amin'ny stade LGK Plus bypass. Fomba ny tontolon'ny baolina kitra fa ivadika kely any amin'ny baolina ihany tsika fa ny handball. Rehefa miresaka handball isika dia anisan'ny taranja tiany olona kanefa tsy dia voaresaka matetika zany handball zany. Enina any anivon'ireny EPS reny hoy isika rehefa manao fanatanjahantena amin'ny sekoly reny zany dia vitsy zany ankizy misafidy ny taranja handball izany kanefa dia anisan'ny tena ataony malagasy zany taranja izany ary tena tiany malagasy zany handball izany. Totosany farany herinandro teo ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ny mpanazatra nazahoana ny licence D zany tao anatin'izay resaka fanomezana mari-pakasitrahana izay. Natao teny amin'ny salle de conférence Palais des Sports moa izay horantsika ny momba izay. Ny fédération malagasy ny handball manomana no avy ny taranja mitily sy mijery ireo tanora manan-talenta. Isy ny championnat de Madagascar de handball izay karakaran'ny FMHB izay atao eto Antananarivo Sokady Junior Lasivavy. Ny tanjona amin'izany moa dia nitsongaina ireo manan-talenta ny amin'izany taranja izany. Itiliana ny tena vonona sy mandray izany taranja izany ao anatin'ny famatorana. Ijerena ihany koa ny fivoaran'ny atleta tsiraray, ny fiarahana eny ambony kianja, indrindra ny andrafetana ny ekipa nasionaly sy anomanana ny fifaninana ny resam-pirenena. Manana ny fomba fijery ny fédération dia ny fanomezan-danja ireo tanora izay ity lina ary mahay kanefa tsy misy mahita. Mila mafisina no avy ny handball raha nabaran'ny filoha. Efa ao anatin'ny tety andro ny fédération ihany koa ny fifanankalozana aratraikefa amin'ny mpilalao avy any ivelany toy ny IHF Trophy, ny fitohizan'ny fanomezana fampiofanana ny mpilalao ary indrindra ihany koa ampiakarana ny leta ny handball. Misy ihany koa ny tanjona lavitrezaka dia ny ananganana ireo génération vaovao ananana fototra tsara rafitra, ampahafantarana ny malagasy fa misy ny handball ary mahay sy milalao izany isika. Ny faranana ny sabotsy teo ny fampiofanana ny mpanazatra, tokony mitovy ny letan'ny mpanazatra tsiraray na ny avy eto toerana na ny any ivelany ary ny fédération anisan'ny tomponatoka voalohany amin'izany. Efa mariny koa ny fandaharam-potoana izay kasaina atao anatsarana ny taranja handball. Raha nambaran'ny filoha dia tena mitana anjara andraikitra goavana ny mpitantana satria miankina betsaka amin'izany ny vokatra. Mila atao fitaratra ny mpitarika satria tsy ny mpilalao sy ny mpanazatra irery no ahitana vokatra fireo rehetra ireo mitambatra. Fanontaniana mipetraka dia hoe anahoana ary no avy ny taranja handball. Teneniko foana hoe manovy tsika, tsy mifaninana fa manovy. Dikan'izay dia zao araka ny teneninareo hoe hitanareo fa membre fédération angambany anaky 8 nandray anjara. Dikan'izay inona teo président mitarika anazy manaraka ny fivoarany tontolo ny handball dia manaraka an'izay koa zany ny fédération fa tsy manao fédération araka le teneninao tao hoe fédération mbola tabatra migérer mitantana dia zay non, mila mahita miara-miaina an'ilay zavatra enan'ny mpanazatra. Aoriana zao tsika dia hanana fifanana arobe pitsara indray dia tsy maintsy ho indray ny filohan'ny fédération hijery hoe inona ny olana ny fitsarana an'ilay handball. Ny akaiky indrindra aloha zany dia AG Assemblée Générale Extraordinaire satria amin'izao zany aho amin'ny faharoan'ny volana fahatelo sy fahefatra volana aprily
nikona voalohany amreo filohan'ny fédération rehetrarehetra zay afaka de anatin'io io manaraka ny fifaninana-pirenena tanora teo anatin'izay ny handball niverina dia nangataka ny filohan'ny fédération handball tany comité olympique dia hisy fiofanana dirigeant sportif manokana ho an'ny handball agnatin'io ndray ny fédération manontolo miaraka amreo président ligue satria tanareo foana fa telo taona atsika zay misesy finale ny fifaninana-pirenena miafara miady totondry inona ny antony misy zavatra tsy mety atao mpitantana tsika tsy afaka manome tsin'ilay mpilalao foana fa mila mahatsapa ny hadisoany koa tsy mety aminy ny mpitantana de arenina izay iza ny mpitantana ny fédération mitarika anazy de eo ny ligue ny section ny filohan'ny kilioba indrindraindrindra satria izy lay mamoaka vola poste dia maharary azy le de andao mandeha mody fa tena mbola goavana be ny fanatsarana ao anatin'izany tontolon'ny handball izany satria na de hoe fa milalao sy mifeny ny taranja handball arsika de rehefa miona amin'ny fifaninanana iresa-pirenena de somary mbola sahirana kely ihany koa antony maro mahatonga an'izany fa tsy voatery hoe mpilalao rery tsy voatery hoe mpanazatra rery tsy voatery hoe filoha rery fa izy miaraka zany no mila mahay mirahina fanamana tsara n'ilay taranja rahantsika ny momba izay mila mahay mifanaja ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ny mpikambana rehetra amin'ny fédération mba irindra sy tsara ny zavatra rehetra somary mbola tsy mipetraka tsara ny rafitra ka tsy mampilamina tsara ny rafitra ny fifaninanana anika na anisan'ny mpandray anjara ary mbola tsy fantatra mazava raha sy atombotra ny fifaninanana laza ihany koa ny filoha fa nahato aloha ny CCA na ny commission centrale des arbitres ny handball no ny antony maro firy ny mpandray anjara hatram'izao nandefa izay hoe fiche de recensement ny club ny arbitre ny entraîneur de reveo reo zazareo zany tsisy mivaly hatram'izao nefa ty ambadika misy miantsana hoe hainay monsieur le président fa licence D mitondra équipe nationale zahay mana licence D de zay mahatsazareo mamonjy ny ligue fa ao amin'ny ligue misy fisy napetraka anay zay zany zao tsy afaka hakanareo ao firy mpandray anjara fa efa be da be miantso de zay rehefa averina makany amin'ny ligue lay olona de lasa sahirana be satria zatra président zao mialatsiny amintsika rehetra pakatiny handball aloha misaotra am'le fahazarina za tsy filohan'ny taranja handball za ray aman-dreny handball fa aleo kosa mba hipetraka ilay rafitra de tsara koa lazainy amintsika fa nahato aloha ny CCA ny handball ny commission centrale des arbitres nahatonay satria nanatony be da be lay fitiarana nary zaho zao ny aina ilay hoe arbitre atsika mampalely le toe-tsaina de aleo aloha ahatony zareo de zay zao lasa ny fédération mizereny arbitre aloha ho an'ny volley kosa indray no resantsika manaraka nisan'ny taranja tena milay kosa aloha ny volley rehefa mijery anazy ianao satria olona goavana olona tsara vatana olona tena hoe manamarika an'izany atao hoe sport zany ny olona manao an'izany volley zany eny mety misy kelikely any fa ny ankamaroany aloha zany de goavana be no manao an'izany taranja volley izany natao teny amin'ny Petit Palais ny Coupe de Madagascar zany ao anatin'ny U19 zany hoe latsaky ny 9 taona no mandray anjara amin'izany misy ekipa lasy no manatanteraka an'izany rahantsika ny andindin'izay satria misy ihany koa ny fitiliana ireo atleta hiatrika ny fifaninanana manaraka zany ny anton'izay Coupe de Madagascar izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny Coupe de Madagascar U19 ny taranja volleyball izay misy club vehivavy miisa 12 ary 4 kosa lehilahy nandray anjara tamin'izany izay natao tao amin'ny Petit Palais Mamasina. Izy ity dia natao hitiliana ireo ankizy latsaky ny 12 taona hanao ny championnat des nations zone 7 izay atao eto Antananarivo ny volana aogositra ho avy zao. Noho ny fahavitsin'ny mpandray anjara dia somary nisy fiovana ny rafitra amin'ny fifaninanana indrindra ho an'ny sokajy lehilahy. Ny etsika ataontsika zany amin'izao ny fédération malagasy de volleyball dia ny Coupe de Madagascar latsaky ny 12 taona. Ny Coupe de Madagascar izay atao eto Antananarivo zany amin'izao dia natao hifatenana
ireo ankizy latsaky ny 20 taona hanao ny championnat des nations zone 7 zay atao eto Tananarivo Madagasikara amin'ny volana août ho avy zao. Natsona daholo aloha zany ny région rehetrarehetra fa DG namaly ny ligue DG mamaly no horaisina Tananarivo. Ny vehivavy zany misy 12 izy ao ary ny lehilahy anakiefatra noho ny antony hafa zay tsy miankina amin'ny fédération noho ny miala-ndarana ny équipe avady azy. Ny lehilahy efatra zany dia poule unique le izy. Dia izy efatra zany tafakatra demi-finale daholo fa ny classement no mitondra an'io dia izay no manao demi-finale sy finale. Ny an'ny vehivavy dia poule efatra ihany koa. Kosa mivokatra ao anatin'izay taranja volley izay na dia hoe laharana faharoa ary tsika na dia tena hoe mbola tsy tena hoe nibatany tena voalohany ary aloha zany dia efa izy efa samy izy le fomba fitenin'ny tanora zay fa mila fanatsarany raha ny nambara ny présidente raha tsika ny momba izay. Maro ny fandraisantsika anjara amin'ny fifaninanana any ivelany ary mila mahazo vokatra tsara kokoa hatrany malagasy hoy ny filoha. Efa azo lazaina avo leta ny volleyball malagasy kanefa maro ny fanatsarana tokony atao indrindra ihany koa eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny teknika ary ihany koa ny fiarahamiatan'ny tsiraray. Mila firaisankina hoy izy ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto amintsika. Tany amin'ny zone 7 tany à Seychelles zany ny avolentany zone 7 aloha dia tena ambony ary tsika dia vice champion tamin'ny lehilahy ny GN zany nanao zay vitany izy fa tsika mila miezaka foana haka voalohany fa tsy ho faharoa foana. Ho an'ny vehivavy indray mila miezaka be amin'ny ekipa vehivavy malagasy zany mba azony lalana ambonimbony fa ny azadiny fa ny Océan Indien ohatra lagany ao izy koa tsy mipetraka amin'izao fa maka ny métropole lavany zareo manampy an zareo fa izany nefa mampiakatra ny niveau antsika foana. Ny 31M zone 7 zany KVB zone 7 dia ataotsika eto tsika nandray anazy eto Madagasikara amin'ny février 2027. Nisan'ny taranja tiako fa tsy fataoko aloha zany ny MMA satria rehefa mijoro eo anao dia tena tsapanao zany hoe mafy ny ady zany hoe mafy ady ve sa miady mafy tsy haiko aloha dia fomba filazanareo anazy fa tena combat be zany MMA zany tsy anjaza zany eny misy zaza manao anazy tsy hoe zaza moa zany fa hoe akizikizy ohatra hoe 13 taona fa lazana hoe amateur izy ireny zany dia mbola manao kasika zany ho fiarovana ny ainy sy ny resaka fahasalamana zany ao anatin'izay taranja MMA izay fa anisany mahafinaritra mijery azy voalohany teto Madagasikara anisan'izay hoe fandraisana ny tontolon'ny MMA izay ary tena nahita hoe tena tsara nafinaritra ny resaka MMA zay natao teo amin'ny gymnase Mahamasina ny sabotsy lasa teo. Raha tsika ny momba an'izay. Taranja MMA natao tao amin'ny gymnase Mahamasina ny sabotsy teo ny fifaninanana taranja Ayad MMA nahatratra 70 mahery ny mpandray anjara lahy sy vavy amateur sy professionnel na afapo ny mpikarakara satria nizotra araka ny tokony ho izy zany. Voalohany tamin'ny Madagasikara no nandray izany taranja MMA izany kanefa tsy nitsanga menatra isika. Azo heverina araka izany ny andraisan'ireo atleta avy any ivelany anjara amin'ny fifaninanana ho avy amin'ny volana septambra izao. Tsy kisendrasendra ny safidy ho an'ny Madagasikara ho ny mpikarakara fa maro ny anton'izany ary indrindra ny fahampahafantarana an'izao tontolo izao fa manana atleta tsara isika ary mendrika indrindra andray anjara amin'ny fifaninanana rehetra. Ça a très bien démarré avec l'ouverture d'un combattant de notre club qui a fait une belle victoire. Le deuxième combat se termine par un chaos fulgurant. J'ai l'impression que le public est au rendez-vous. Alors pour l'instant on est très content.
On a dû faire des petits aménagements, c'est la première. On fait des petits réglages, mais tout le monde a l'air super content, donc on l'est aussi. Et ça va faire que monter crescendo. Oui, c'est prévu pour l'événement du mois de septembre, qu'on annoncera sûrement ce soir. Il y aura un événement d'une envergure un peu plus importante, sûrement au Palais des Sports, pour le mois de septembre. Je ne vais pas encore prendre d'engagement, mais ce sera sûrement le cas. Et là, on a des clubs avec lesquels on est en discussion sur tout le territoire de l'Océanie. Après, c'est une terre que j'aime beaucoup pour diverses raisons. J'aime le peuple qui est ici, j'aime les échanges que j'ai ici. Je suis entouré aussi de très bonnes personnes qui m'accompagnent et qui me permettent de faire tout ça. Et donc, tout ce que j'ai envie, c'est de continuer à grandir, à développer ici, à aider les clubs à se développer et les jeunes, qu'on puisse tous ensemble monter un écosystème qui va être reconnu au niveau mondial. Misy tanjona ny taranja MMA indrindra ny hoe fampidirana azy teto Madagasikara zany de hoe fampahafantarana an'izao tontolo zao hoe ireto ny zay malagasy fa manao an'izany MMA izany ary tena milalao sy mifeny MMA zay ary mampatahotra satria ao anatin'ny kickboxing zao de efa tena mampatahotra ny gasy rehefa miresaka hoe gasy manao kickboxing de efa somary mafimafy tahaka zay ny gasy mafranjo zay ry zalahy zay manana fomba fiteniny koa iny anatin'ny akola fa tsy de haiko loatra fa zay le taranja MMA de hoaratsika ihany koa ny momba an'izay hoe inona no antony nampidirana an'izay taranja MMA teto amintsika izay. Manana tanjona mpikarakara dia ny ampiroborobo ny taranja MMA eto amintsika. Maro ny tanora liny kanefa vitsy ny sehatra afahan'izy ireo misehatra ny amin'izany ka izay indrindra ny antony izao itsika izao. Efa manomana sahady mikarakara ny antsoina ireo atleta avy any ivelany mba hisiany ny fifanakalozana traikefa. Raha mijery ny teknisianina ihany koa dia tena efa ambony ny letan'ny atleta malagasy ary vonona amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Zany tanjona dia ampiroborobo ny MMA eto Madagasikara izay anisan'ny hoe taranja anankiray voafehantsika satria araka ny hitantsika teo kombatsika zao raha mijery ny kombat teo tsika dia hita fa ao daholo ny traikefa rehetrarehetra, ao daholo ny teknika rehetrarehetra izay hoentina miatrika an'izay ady izay fa ny tsy ampy fotsiny dia ny fikarakarana hetsika izay ny tsy nahafahan'ny tanora mivoatra tao anatin'ilay hoe MMA. Dia izay moa zany nahatonga ny safidy hoe ndao mba organizena ilay izy dia rehefa organizena ilay izy dia atao professionnel tsara amin'izay ny tanora mazoto amin'izay ny tanora afaka milona ao anatin'ilay izy dia afaka manenjika an'ilay rang mondial zany hoe miditra ao anatin'ilay classement mondial mihitsy. Izay ilay hoe ampiakarina amin'ny professionnel satria ny antony tsy maintsy ho atao izay mba ahafahantsika mahazo traikefa koa. Raha tsika samitsika foana na samy amateur foana no ifantony eo dia tsy miakatra mihitsy le fa mba ahafahantsika maka niveau misimisy koa dia tsy maintsy miantso an'ilay professionnel be reto. Raha itsika mandinika dia paratany pancras tsika miakatra ny niveau atsika nanao ny MMA. Raha fahitanantsika nandeha la réunion mitondra victoire foana tsika resaka pancras mahita hoe ambony niveau Madagasikara resaka MMA tsy matahotra tsika nanao professionnel. Ny MMA tsika zany hoe tena combat be de vao maika combat mafy no zany ary tena atahorako be ny échec zany ao anatin'ny resaka saina zany resahany fa tsy anatin'ny vatana ntsony totosa ny 20 marsa teo ny fifidianana ny birao vaovao mandrafitra ny FMJE ho an'ny feptaona 20 fito amby roapolo nisy ihany koa ny fifanarahana fiara-miasa ao anatin'izay resaka fanaovan-tsonia eo amin'ny Moscou sy Madagasikara izay. Anisan'ny tombobe eo amin'ny Madagasikara ny fisiany zany fiara-miasa eo amin'ny Moscou sy Madagasikara izay. Ho arahantsika ny andinindininy mikasika izay. Ny birao vaovao voafidy ho an'ny FMJE ho an'ny feptaona 20 telopolo amby roa arivo tao aoriana ny fivoriam-be ny fifidianana natao ny 20 martsa 20 dia toy izao ny tatitra manaraka. Ny filoha Rakotoniaina Tiana Joana, ny filoha lefitra Mihary Manana Fabrice Rasafindrazaka Rindra, sekretera jeneraly Rahaja Miary Sojeni mpitahiry vola Rabehary Velojaona Finiaina, tale teknika nasionaly Rambola Malalatiana Haja, mpanolo-tsaina Ratimosa Oli Ralay Armanga Mamifanja Frank. Manolotra fisaorana feno izay ho an'ny ekipa mpifaninana noho ny fair play nasehony sy ny fandraisany anjara tamin'ny fahafitriana ho fampandrosoana ny taranja échec. Ny ekipa vaovao dia manamafy ny fahavononany hiara-iasa amin'ny rafitra rehetra tsy akanavaka mba hampandroso sy hampamiratra bebe kokoa ny taranja échec eto Madagasikara. Ny Fédération d'échec Moscou sy Madagasikara dia nanao sony fiarahana fiara-miasa. Izany sony izany no natao doy noho ny fanohana ny initiative africaine.
raha ho an'ny Moscou dia Sergei Karyakin no nanao soni. Ho an'ny Madagasikara kosa dia Andriana Antenaina Ramalanjaona taorian'izay dia afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana antsoina hoe Africa League ny mpikatroka malagasy izay lolaovina en ligne izany. Firenena 12 hafa ihany koa no andrasana ny fandraisana anjarany amin'izany. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharana kiririoka tamin'ity anio ity amin'ny sodra be dia be antsika rehetra niaraka taminay na ny nanaraka tamin'ny fahitalavitra izany na nanaraka ihany koa tamin'ny onjam-peo. Dia raha nisy ny vaovao ny andrasanareo kanefa tsy nandeha teto amin'ny fandaharana dia izay indrindra no andrasantsika ny fiara-miasa hoe ndaontsika mba hiara-iasa satria azo atao tsara ny fiara-miasa rehefa fotoana ny fanatanjahantena toy izao. Mapetraka eo ambany eo ny laharana finday fa antsika mifanerasera miresaka dia afaka mandray vahiny ihany koa ny fandaharana. Mety daholo izay atao rehefa ao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena no resahantsika. Zay ara dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.